dia mbola faly miaraba-tsika rehetra indray ny tenako ry havako malala. Misaotra ny tompony amin'izao fotoana sarobidy izao, ahafahany miteny amintsika indray, ahafahany mampahery antsika indray. Mandalo ady sarotra ve ianao? Tady ho kivy ve ianao? Tady tsy te hanolo lalana intsony ve ianao? Manontany tena ve indraindray ianao hoe diso ary ve izao lalana izao? Dia te teny amintsika ny tompo ry havako malala, sy te hampahery antsika. Iariva avaka isika. Mankasitraka anao izay Jesosy Kristy mpanjaka, menao izao fotoana izao. Mankasitraka anao izay Jesosy fa ianao ilay mampitrakatra any, ianao ilay mampahery, tsy mamelanay ravitanana. Dia mitenena aminay ara tompo malala, fa voninkaina anao izay hampangino izay rehetra tsy avy aminao. Sotra Jesosy malalo. Amen. Ry havako malala amin'ny tompo. Fanontaniany maro tokoa izany ry havako. Ary izao, ny teny tompo voalohany amintsika, tsy manameloka antsika izy. Tsy manameloka antsika izy raha misy taona amin'ny fiainantsika indraindray manontany tena hoe tena mbola tokony ho tohizako foana ihany ve? Ny fanaovan-tsoa, ny fandehanako araka ny sitrapon'ny tompo. Ohatrany tsy miova mihitsy ohatra ny situation misy na ireto olona manodidina. Tokony tohizako ve iny lalana iny? Ry havako malalo, mahafinaritra ny tononkira izay ny hoe hitako ny lalany tsara ka izorako. Ndao tsika ry havako, amaly antsika ny tompo ary amaly amin'ny mpitiavana. Ndao jerentsika ny Filipiana 4:10, ny 2:12 ka hatramin'ny 5:12. Filipiana 4:10, 2:12 ka hatramin'ny 5:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy toy ny efa nahazo sahady na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy ry rala. Tsy mbola ataoko, fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana, ka miezaka natratra izay zavatra eo aloha eny. Miezaka natratra ny marika, ahazoko ny loka ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Ry havako malalo, inona ilay loka ny fiantson'Andriamanitra any ambony? Dia misy renvoi kely amin'io ambony io ny amin'ny baiboloko misy hoe tsy voatery hoe kely fa mety hoe encore amin'ny baibolinareo, dia hoe ho any ambony. Ry havako malala, mbola tsy tratra ange ilay tanjony. Dia izao dia efa mamaly sady ny tompo hoe mbola tsy tratra ny ilay tanjony. Inona ny tanjontsika ry havako malala? Dia ny mahazo ilay loka ny fiantsona ho any ambony anie. Ilay fiainana mandrakizay, ilay fiainana mamy be miaraka amin'ny tompo rehefa ratrizay. Mandalo mety ry havako malala 720 hozy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny any tsisy fetrany, tsy misy fetrany. Mandalo fahoriana vetivety koa isika ry havako malala. Tsy azo oharina amin'ny mandrakizay izany. Nefa n'izao tsy hoe miteny akory ny tompo hoe miarete hoe miarete aloha fa niari ny jerevana. Tena teny tokoa ny tompo hoe mahareta amin'ny fahoriana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, mifalia amin'ny fanantenana. Ry havako malala, rehefa nandindinika sy ny saintsaina izany ny anatanterahako an'ity fampaherezana ity, dia mahafinaritra be mihitsy ry havako ny fiasan'ny tompo. Ary manambara ny hafana izy amin'ny alalan'ny zavatra toe-java-maro, dia amin'ny alalan'ny izay tieritreretina ihany koa. Fa rehefa alina ny andro, rehefa hanao bonne nuit ilay zanako faharoa, dia hoy izy, za zany ampieritrretana hoe anatanteraka an'ity fampaherezana ity.
nisy ansinina kely izay tany tanany dia nyvakiany ry havako malala. Ny vakiny a Romanina 12. Tiako be ihany koa tenin'Andriamanitra io a, mampijoro io. Romanina 12:12 izy mantsa maman enoy ane e, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Kay tena misaotra ry tompo iaho tompoko dia misaotra n'ilay zanako aho. Rehefa avy eo rehefa nandindinika an'izay teny tompo izay tena ambaran'ny tompo tamiko hoe ilay fanantenana no mampifaly ary iny no mitarika ahafahanao miaritra amin'ny fahoriana ary maharitra amin'ny vavaka. Azontsika ry havako malala miady isika, miady ny ady tsara isika ary eo anatin'ny ady tokoa. Izay ny atao hoe ady moa, tsy maintsy misy ny adversaire, ilay fahavalo. Izay ny atao hoe adiko, tsy maintsy misy ny ankilana. Dia ahoana ry havako malala, manome ny tompo ireo fiadiana rehetrarehetra. Fa ny voalohany teneniny tamin'ny alalan'ilay zanako Laevo dia io mifalia amin'ny fanantenana. Ao amin'ny Filipianina 4:2 io ry havako, ny teny voalohany ao, ny andiny voalohany ao dia izao: farany rahalahy mifalia ao amin'ny tompo. Ny fifaliana io ry havako malala dia tena karazana arma ihany koa io iaditsika amin'ny tafiky ny devoly sy ny satana. Dia ny fifaliana satria isika manana ilay fanantenana. Ilay fanantenana dia ilay loka miandry antsika any an-danitra. Ilay fiainana mandrakizay. Inona moa ry havako malala? Ny komparena amin'ny fiainana mandrakizay. Ny zavatra tsapain-tanana ve, ny vola aman-karena ve? Tsy. Rehefa tapitra ny fiaina eto an-tany dia ahoana? Tsisy hanaraka antsika. Tsisy azo komparena amin'ilay loka ny fiantson'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay ry havako malala, izay mahatonga ny tompo miteny mahareta, tohizo ny hazakazaka. Mahareta, tohizo ny hazakazaka. Satria misy fihazakazana io a, satria fihazakazana io ry havako malala. Araka ny tenin'ny tompo ihany koa ny hoe mihazakazaka isika eto amin'izao fiainana izao. Mihazakazaka isika eto amin'izao fiainana izao dia tiany tompo alaina sary an-tsaina izany ny terrain anankiray. Tadidiro ange isika tamin'ny fonisika nanala baky dia manao gym tsika, dia hiazakazaka isika ho an'ny vehivavy izany 800 mètres. Hiazakazaka isika. Koritianina 2:7-20. Mihazakazaha toy izany mba azonareo ilay lokany fiantsoana amin'ny Filipianina 4 izy teo. Alavintsika sary an-tsaina. Itsika izany dia hanomboka korsa isika, hanao ilay 800 mètres isika. Ho antsika amin'izany izany. Ho antsika vehivavy moa izany, fa ho an'ny lehilahy iny 1000 mètres. Vonintsika mihazakazaka. Rehefa teny am-pihazakazana isika satria nantsoiny ny tompo. Nataon'ny tompo karesiny isika dia nantsony dia mihazakazaka isika. Ary miaina isika ilay vokatry ny fanahy. Galatiana 5:22. Io ny entantsika manaraka antsika. Tahaka ny rano izany io e. Ao vakitsika ny Galatiana 5:22 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Ireny izany no anatintsika satria vonintsika hiazakazaka tsara. Dia izao misy ihany koa ny fiadiana